aloha zany dia ny aretina ny valinaretina coronavirus dia maneran-tany ary zany dia tsy nanavaka na firenena izy na firenena izy teto ambony tany rehefa tonga teto amintsika izy io dia nandray an-tanana avy hatrany fitondram-panjakana izay nitarihan'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministre nametraka paikady mazava ary zany paikady mazava zany dia ankehitriny mitondra vokatra marina fa ao koa tsika ilay mpiantsehatra marobe zany izay nanaraka antsakany sandavany zany paikady zany ankehitriny dia azo lazaina hoe mba efa maivamaivana zany coronavirus zany ary makany amin'ny ho amin'ny fandresena tanteraka zany coronavirus zany atsika eto Madagasikara mavesatra ny ady ekena izany ary ity toerana ngeza be izay natao hiadina manokana amin'izany coronavirus zany anisan'ny toerana satria fa misy toerana maromaro zay nakatontsika fa ity anankiray zany dia anisan'ny ngeza ny mpitondra fanjakana dia manaraka akaiky mandal ny toe-java-misy ka izao fanakatonana zao dia mifanaraka tsara mihitsy amin'ny toe-java-misy eto Madagasikara zany dia tsy midika hoe tapitra ny ady mbola mitony ady ary rehefa mahazo vokatra tsara dia tsy midika zany fa anao goragory isika fa tsy maintsy mbola mikajy tanteraka ireo fepetra rehetra mba hitazonatsika azany vokatra tsara izany fa etoana aloha zany dia marianay ny fisaorana manokana ireo ministera maro samihafa ny membre ny gouvernementa rehetra ary nitarihany Andriamatoa filohan'ny repoblika sy premier ministre ao koa zany ny mpiara-mombonatoka rehetra atsika mpikirakira rehetra ary na atsika zay nisitraka zany dia atsika malagasy moa zany nampiseho ny fahendrena to anatin'izany rehetra zany ka dia na dia mikatona ary zany ty ataoko hoe foibe izay ngeza be mihitsy satria tato no nitsaboana tato koa no nampiasana n'ilay plateforme digital izay nahafahantsika nisehatra anaramaso ny marary rehetra hatrany atokantrano mampandefa azy any amin'ny hôpitaly maro samihafa zany rehetra zany dia namoraina teto ary mbola hotoizantsika zany fa ny fitantanana zany zao dia todika any amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ary eto dia ilaza zany amintsika rehetra fa noho izay matipaika nanaovantsika azy zay dia mbola hotoizantsika ny fomba fiasa ary ireo ministera hafa moa dia mbola miara manohana ihany eo na mpiara-mombonatoka atsika rehetra fa dia ny tiany ambara dia tsotra mitony ady ary vonony izahay ao ministera fahasalamam-bahoaka hitony ny anjara brikinay amin'izay ady zay miaraka amintsika rehetra izay hita fa miara-miasa sy misala amin'izao ady zao ka na dia midy ary zany ity dia mitoy ihany fa ny fitantanana zany mifindra eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny ady mantsy rehefa mandeha misehatra dia isan-karazany zavatra mety iseho eo amin'ny ady tsy azo atao ny miolon'olona samy rery fa tsy maintsy miaraka ny rehetra ao anatin'izany ady izany ka tsy misy fanavahana io na iza fa dia miara-miasa itsika fa ny fitarihana zany zao dia eo ambanin'ny filohan'ny repoblika foana sy ny premier ministre fa ny ministera fahasalamam-bahoaka zany nomena manokana zany ilay plateforme digital mba hitoy ary eo koa zany ilay brigade d'intervention spéciale fa mivanarana kely zany izy dia lasa équipe d'intervention rapide dia ny centre moa zany ny fitsaboana dia fa nafidratsika ny marary eny amin'ny hôpitaly lehibe eto Analamanga ankehitriny